vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran dia ankasitrahana daholo tsika mianakavy fanarana izao fandarana androany zao hiaraka hivavaka tsika hitady an'Andriamanitra voalohany indrindra dia makasitraka an'Andriamanitra raha izanaka fanamasintsika mbola afahantsika nahazo tombonandro hiatrentsika ty fitoam-bavaka androany ity faharoa mankasitraka ny ray aman-dreny ampanahy Pasteur ODON mivady izay mbola nanome koa sehatra afahako anatanteraka ny fanompoko ary manarak'izay dia mankasitraka anao ihany koa izay mpanaraka amin'ny fahitalavitra na mpanaraka eny amin'ny radio na amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra hiaraka hivavaka anay amin'ny tianio ity akasitrana ny fanetretenanao satria napetraka ao mihitsy ny raha tokony natao dia hiaraka iombavaka aminay androany utahina mihoatrany ianao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy tena hivavaka tsika androany karazana sehatra be dehibe no mikantona fa ny lanitra kosa dia misokatra ho antsika raha lasa anabavy malala mialohan'ny vavahantsika isaorantsika an'Andriamanitra dia andeha ataontsika ilay tononkira-panahy mahafinaritra be manao hoe oeto aho eo anilanao hitoetreo mandrakizay azonao ataony manakipy ny masonao manandra-tanana ao anatin'ny tokantranao ao anatin'izay tononkira-panahy zay andeha ataontsika izay tononkira zay sandrahata Jesosy hitsaoka anao ny fanahinay androany eto aho anilanao eto aho anilanao hitoetreo mandrakizay toetreo mandrakizay unenanao ny fiaina unenanao ny fiainako andrianao afasakaizanao ianao no faniry tokana tsy mafohy tukana tsy mafu tsisy afaka hiaka ny toeranao tsisy afaka ny toeranao sy anomena fo-pitiavanao ho ilalana eto aho anilanao asandrato ny tananao hiarakirytsika hoe ianao ny like ianao ny rininy foko tariu aitanao aitanao andeha mbora iantsika manao hoe ianao ny like ianao ny rininy foko tompo Alleluia rininy foko tariu aitana ifekira andetsika kosa hivavaka hisotra an'Andriamanitra no ity fotoana ity misotra na manokana izay Jehovah Andriamanitra io ianao mbola nanome anay tombonandro mpahavelomana ahafahanay velonay tahaka izao misotra anao izay tombo malalo fa marina ny voasoratra fa ny famindraponao ny tsy nalany ritra anay
Firy moa Andriamanitra ireo olona niaraka teraka taminay tamin'ny fotoanany nefa efa tsy mijoro tahaka anay tsy ny fandao sy ny fahafatesany fa noho ny fahasoavanao dia mbola afaka velonaina toy izao izahay. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra Tompo malalo tamin'ny alina betsaka niaraka natoro taminay fa tsy niarany fo taminay tamin'ny maraina fandao sy ny fahafatesany. Misy ihany koa ny valana retina Jesosy izay mandeha manerana izao tontolo izao, narovanao izay dia velonaina soma tsara. Ankasitrahana Tompo, mankasitraka sy manome voninahitra anao izay amin'ny anarany Jesosy. Andeha ito ivavakantsika amin'izao fotoana izao, iantso ny fanatrehan'ny Tompo ao anatin'izany tononkira izany, antsoy ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana ity. Teneno ny Tompo, eno ny vavaka ataoko, eno ny antsoantsoko, eno ny fiderako, eno izay mba vavaka ataoko amin'ity an'io ty. Samy mivavaka ao antsika ao an-tokantrano, samy miantso ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'izany tononkira izany. Andeha ito ivavaka, teneno Jesosy, enao ny tena ilaiko, enao ny tena irin'ny foko amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo mila anao zahay, enao ny ilaiko, enao ny irin'ny foko. Kasitraka Jesosy. Mettez-nous des soldats tout le temps. Sara ska mas enao ny ilaiko. Ataontsika ilay tononkira eo ampipetrahana io manao hoe asandratro ny tanako anao Jesosy mpanjakako a. Ao anatin'izay no nandratantsika ny Tompo amin'ny tian'io ty. Tiako ianao anatin'ny hira anakipon'ny masonao ary isintona ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifatohany. Ao anatin'izay tononkira-panahy zay manao hoe asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako. Itsaoko anao zay androany Tompo, anambary zay fa mpanjakana ianao. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako. Ianao riray, fianao riray, mpanjaka ny foko, mpanjaka ny foko. andeha ho averintsika miaraka. Asandratro ny tanako, asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako. ianao riray, mpanjaka ny foko, mpanjaka ny foko. Ndeha araka ilatsika rehetra hoe tsy manana fa ho tompoina afa-tsy anao. Haleluya. Tsy manana fa tompoka afa-tsy ianao ny rinin'ny foko Tompo. ianao ny rinin'ny foko. Tsy
misy fetra mandeha etanao ny fananay tompo atoriko anao tompo mbola iarakiry antsika manao hoe tsy manana fa ho tompoy na afa-tsy anao a Jesosy ianao ny reniny foko tsy misy fetra faraparany tsy manana fa ho tompoina afa-tsy anao a Jesosy tsy manana ankoatra anao tsy manana afa-tsy anao iriny fo tsy misy fetra atoriko feokira tsika kosa hivavaka amin'izao fotoana izao teneno ny tompo fa tsy manana ankoatra anao a tsy manana Andriamanitra afa-tsy anao a Davida dia nanambara amin'ny salamo 100 iza no iriko tahaka anao iza no mba tiako tahaka anao iza no mba iriko any an-danitra na ho levo na aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra tompo ianao no Andriamanitra ay ianao no mpanjaka anay ianao no tomponay tsy manana rona telo fa ianao ihany tiako ianao ato anatin'ny tokantrano hivavaka lazao hoe ianao ihany no Andriamanitra ianao ihany no tompoko ianao no mpanavitra andeha hito hivavaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra o ianao no Andriamanitra ianao no tomponay ianao no mpanjaka anay ny aminay rehetra no entinay ankohaka eo anatrehanao androany halleluja halleluja tsaoko anao ny foko sy ny fanako androany tompo ondrika eo anatrehanao zahay anandratra anao amin'ny fona rehetra raha lasaina bavy eo ao anatin'izany feokira malefaka zany tsara ny tompo tiako ianao anakipo ny masonao hitsaoka azy tsika amin'ity anio ty iondrika eo amin'ny fanatrehantsika amin'ity androany ty mambara atsika fa tsy misy tahaka azy ny baiboly dia manambara ao amin'ny Isaia fa izy no nametraka ny masoandro ho mpanazava amin'ny andro ary ny fangarangarany volana ho mpanapaka atsika amin'ny alina ary izy dia miantso ny kintana tsiraray avy amin'ny anarany hanantona azy ary ny tanany mampanonja ny ranomasina ka tsy mitsatra ny firondronany tsy misy Andriamanitra tahaka azy raha mba resy lahatra amin'izany ianao dia tiako ianao hitanisany fahalebiazany eo ampipetrany eo tanisao ny fahalebiazany izay zava-bitany tanisao fa izy no mampikorina ny loharano avy eny an-dohasaha ambara-patonga ny eny amin'ny ranomasina ary ny tanany mampanonja ny ranomasina ka tsy mitsahatra ny fanonja izy no namolavola antsika tamin'ny vovotany ka ny fofony ny fofinaina mahavelona ka tonga olombelontsika hitsaoka anao zahay anandratra anao hitanisa ny fahalebiazanao halleluja ianao le Andriamanitra nitantana anay nanoritoro anay tany akibon'ny nery ianao no mampitombo ny taola anay ianao no Andriamanitra nahary ny vorona rehetra ny herinao no mbola nidinany ianao nahary ny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany ianao le fiandohany ianao le fiafarany ianao le Andriamanitra nanangana an Jesosy tamaty
Hitsaoka anao zay anambara fiderananao androany. Misaotra Tompo, tsy manana hafa ho Tompo inafa-tsy anao aho. Ateriko anao ny saotrako. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mba mety ianao dia ho fafao ny tananao dia lazao hoe tsy manana hafa ho Tompo inafa-tsy anao aho. Afati Anam irifu Iri Simi si fecha Hallelujah Ateriku Ateriko anao Tompo ny saotrako. Amen. Angataka anirin'Andriamanitra tsika androany mialohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra afatra mafonja dia mafonja ho antsika izay atao anatin'ny tokantrano. Ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy fasivoka hatramin'ny faraika 12 dia nisy tao ny Paoly apôstôly nitoroteny tamin'ny gouvernora anankiray. Dia tao anatin'ny Paoly apôstôly tao anatin'ny fampianarana no nisy lehilahy anankiray atao hoe Elima izay mpanao ody izy io. Nanelingelina ny fitoam-bavaka tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa nanelingelina io lehilahy io zany hoe tonga fahavalon'ny filazantsara dia nanambara ny fanamasina fa ho jamba io lehilahy io ary tsy ahita masoandro. Dia tanteraka marina io tenin'ny fanamasina io fa jamba io lehilahy io ary tonga tsy nahita mangirana mihitsy teo amin'ny fiainana fa tena jamba tanteraka. Ny tiako resana dia zao, ny fanamasina dia tsy fanahy malemilemy fa ny fanamasina dia fanahy mahery. Azo tsorina hoe guerrier mihitsy izy na fanapiady. Afaka manao ataka izy ary afaka manao contre-attaque ihany koa. Ho anao izay manaraka an'ity fitoam-bavaka ity angataka ny fanamasintsika hidina ao anatinao. Ilay fanahy mahery afaka mandrava an'izay karazana olana miataka ianao ary afaka mandrava ihany koa izay karazana fanahy izay manafika anao satria ny fanahy masina dia fanahy mahery. Ka atao anatin'ny tokantrano ianao mijery anay amin'izao fotoana izao hivavaka matanjaka tsika ao anatin'ity tononkira mahafinaritra be manao hoe toy ny tany mila rano izay maniry aina avao ny fanahiko maniry mafy. Dia ao anatin'izay zay tsika no hivavaka amin'ity an'io ty. Hidinao aminao ny fanahin'i Jehovah raha lasaina bava ary ananganao mpanompon'Andriamanitra matanjaka. Ananganao mpanompon'Andriamanitra setrasetra-pinono, setrasetra ara-panahy. Raha rahalahy ianao dia tonga rahalahy tena setrasetra ara-panahy. Raha vehivavy ianao dia tonga vehivavy mitomba andahy amin'ny filazantsara. Andeha ataontsika izay tononkira izay dia ao anatin'izany no hivavahantsika matanjaka ilatsany fanahin'i Jehovah ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahiko maniry mafy indray. Ny fanahiko maniry mafy indray. Ilay ranora ny fanahy. Ilay ranora ny fanahy. Toniano ny maraina. Toniano ny maraina. Izay mandrakotra ny sa. Izay mandrakotra ny sa. Ny fanahiko maniry mafy indray. Ny fanahiko maniry mafy indray. Lazao, ilay ranora ny fanahy. Iaraka hisangantsika sady anandro tanana ilaza hoe harotsay. Eno anay
laorany fanahy arotsay arotsay Tompo ameno anay laorany fanahy arotsay manombo mivavaka eo ampitsanganana eo a asandrato ny tananao raiso ny fanamasina menonao anangana anao orala setrasetra ara-panahy anangana anao vehivavy mahe samy vavaka aza misangisangaky pino maso de mivavaha anao aminay ny fanamasina oka ilatsaka ao aminay ny fanamasina oka idina ao aminay ny fanamasina lay fanahy mahe lay fanahy afaka manao ataky lay fanahy afaka manao contre ataky mameno anay tompo mameno anay asandrato ny tananao mivavaha mafimafy fahatsapany famangin'Andriamanitra ianao androany mameno anay Jesosy misaotra raha eo misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha ho atsika ato anatin'ny tokantrano a tsarovy raha lasa anabavy fa miamafy ny fiainana miamaro karazan-javatra sedraitsika ny tiako resana dia zao arakaraky ny amafy ny olana no tokony amafy ny vavaka ataonao raha mety ianao a tiako ianao mba mpiakatra refim-bavaka mafimafy androany a fa tena mandreanao Andriamanitra raha miantso ianao angatako anandratra ny tananao dia itoy vavaka mafampanitsika amin'ity androany ity idinana fanamahery ao anatinao mivavara lasena vavy miantso mafimafy oka fanafana ao anaty vavaka ianao Jesosy oka tsampany herinao oka tsampany fananao oka tsampany fananao zay midina fanamasinao fenoy zay fanamasinao arakaraky ny amafy ny olana no amafy ny vavaka arakaraky ny amafy ny fizantotra ny amafy ny fitadiavana an'Andriamanitra Jesosy fenoy reky vahoaky ato anatiny tokantrano izay mijery anay Jesosy fenoy oka ny herinao namena anay androany arotsay Jesosy aidiny herinao amin'ny anaran'i Jesosy mameno anay Jesosy tiako anao ilaza hoe arotsay ameno anay ny herinao arotsay meno anay laorany fanahy itehaka ho an'i Jesosy sika tompoko a mandeha dia mandeha ny fotoana efa vonona ihany koa ny lehilan'Andriamanitra hitarika antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra andeha ho raisitsika izany mpanompon'Andriamanitra feno fahasoavana izany mandroso Pasteur eny ary tompoko isaorantsika ny tompo izay fitariana mahafinaritra izay ny alantsika tamin'ny Pasteur Tony a vavakatsika ho an'ny tenin'Andriamanitra satria dia goavana dia tena goavana ty afatr'Andriamanitra androany ity a izay hozaraina amintsika mianakavy tadidio fa rehefa tsy manam-pahalalana isika dia afaka mandringana antsika ny fahavalo zany hoe eo amin'ny toerana tsy misy fahalalana dia misy fandringanana ny baiboly manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiany ny fahalalana ary ao anay ihany koa ny ten'Andriamanitra
amin'ny fotoana fatatsika ny marina dia ny marina no afaka atsika tsy hoandevo sandrato ny tananao avy hatrany a satria ny fotoana atsika mihazakazaka tenena amin'ny tompo ampianaro ndray aho hoe atakatra ny amin'ny fahamarina ny teninao alala ny amin'ny sitraponao izay voalahatra ny amin'ity androandroany ity samy mivavaka amin'ny fony rehetra tompo mampianaranay ny amin'ny fahamarina ny teninao mampianaranay ireo toro lalana tompo malala zay atonga anay ho tafavoaka atonga amin'ny fahavalo tsy afaka mikitika anay na mandringana anay anao zao fotoana zao ary ianao no manositra ny mpanomponao anany lelany efa MAI ampianatra tahaka ny petera fony izy feno ny fanamasina tamin'ny andro pentecoste dia toy izany eny no ampianarana amin'ny teninao ao anatin'ny fafenon'ny herin'Andriamanitra sy ny osotr'Andriamanitra zay manome Andriamanitra fahalana fatakarina zay ho zaraiko amin'ny afo matoky atompo fa na ny ato amin'ny studio na ny any anatin'ny tokantrano na ny kely na ny lehibe dia andray zavatra avy aminao andray afatra avy aminao andray fatakarina vaovao avy aminao Andriamanitra mankasitraka tompo terahina ny anaranao tenena ray fafonina iain'ny mpanomponao amen mazoa toerana avetrany anomboka ny fampianarana isika araka ny fampianarana tamin'ny fotoana farany zay niarahanao taminay sorona tompo moa fa ao anatin'ny fotoam-bavaka maraina takan'izao dia samy mitondra ny fanomezam-pahasoavany avokoa ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy ao ny tonga dia milomano anatina fiainam-bavaka vavaka fanovozan-kery ao ndray ny mizara ny tenin'Andriamanitra aminao samy ilaina avokoa zany rehetrarehetra izany ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ry havana malala zay miaraka aminay izara zavatra aminao zay tena goavana araka ny efa nyteneko teo tamin'ny farany dia niresaka ny amin'ny teboka voalohany hoe mila mamafy ianao amin'ny ray aman-dreny izay niteraka anao ara-panahy na molavolanao na ny mesehatra anao na tonga anao kristiana na tonga anao olom-bavonjy dia mila mamafy amin'izy ireny ianao mety isy fanindrina kely an'izay any rehefa avy eo fa amin'ity teboka faharoa ity izay tena teboka goavana indrindra ao anatina famafazana dia iresakatsika momba amin'ny famafazana ho an'Andriamanitra na ihany koa hoe famafazana ao amin'ny asan'Andriamanitra efa nampitany zany ihany ndray mandray ny ara-panahy Pasteur Ertina Randriary Malala fa mitian'io ity dia azo fanazavana misimisy kokoa ianao fampianarana zay atakaranao hoe aikay tena zava-dehibe ary tsy azo ao maivanina ny famafazana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny asan'Andriamanitra eny ary tompoko anomboantsika azy zay zany loha hevitsika hoe mamafy ao ho an'Andriamanitra mamafy ho an'ny asan'Andriamanitra tiako aloha no manamarika kely fa ny tany famafazana dia misy efatra voalohany anarantsika zany dia momba ny famafazana ho an'ny ray aman-dreny ara-panahy connexion izy tsika na hampy izay atonga ny fahasoavana miampita any amintsika mianakavy zany hoe raha manisy soa ny mpanompon'Andriamanitra ianao amin'ny alalany fatakaranao ny ten'Andriamanitra dia zao misy fahasoavana miampita ao ambadik'izay teboka faharoa zany resantsika zay teboka lehibe indrindra ary tany tsara indrindra amafazana dia ny hoe mamafy ho an'Andriamanitra na mamafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ireto misy fanamariana kely ao anatin'ny famafazantsika ho an'Andriamanitra dia misy ny antsony hoe fanatitra misy ihany koa ny ampafolo-karena misy ny voady misy ny sorona misy ny voalombokatra sy ny sisa raha azonao atao no miaino tsara mifantoka tsara maka toerana mihitsy aloha dia arao tsara mety teny ianao hoe fahainay zany efa nampianarina anay zany fa baiboly ihany koa nefa manao hoe mahatsara antsika ny teny averina ary misy indraindray zavatra tsy azonao tamin'ny fotoana tany aloha tany fa ampafantarin'Andriamanitra anao amina vanim-potoana tahaka an'izao raha mijerytsika amin'ny testamenta taloha dia misy karazana fanatitra be dehibe natao tamin'izany vanim-potoana zany misy ny antsoina hoe fanatitra alatsadra zany hoe maka biby anankiray ny zanak'Israely mety ho vatosombilahy io mety ondrolahy io mety hosilahy io sy ny sisa dia alatsadra izay biby izay fanatitra ho an'Andriamanitra zany misy ihany koa ny antsoina hoe fanatitra hodorana misy ny fanatitra hohanina misy ny fanatitra asandatra ary misy ny fanatitra ahevaeva misy ny fanatitra nony amin'ny ota zany hoe nanota le olona dia afindra ao amin'ilay biby ny fahotan'ilay olombelona izay nanota dia alatsadra le biby zany hoe lay sazy tokony hihatra amin'ilay olombelona nanota dia lasa ao amin'ilay biby
fanatitra noho ny amin'ny otany filazan'izay. Misy koa ny antsoina hoe fanatim-pihavanana, misy koa ny fanatim-panonerana, fanatitra ahidina amina vanim-potoana manokana, ohatra hoe andro firavoravona, voaloham-bolana, sabata, dia misy ny antsoina hoe fanatitra ahidina. Zany rehetrarehetra zany no karazana fanatitra natao tany amin'ny vanim-potoana ny testamenta taloha. Ny ampafolo-karena indray araka ny Malakia 7:10 ndao jerentsika ihany na dia efa ary, satria mianaritsika momba ny famafazana ho an'Andriamanitra. Baiboly koa dia miteny fa tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, fa izay mezaka mosalady eo diso lalana ho ny ten'Andriamanitra. Vakintsika ny Malakia 7:10 toy izao no ambara ny ten'Andriamanitra manao hoe: entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano fireketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra ny amin'izany o Jehovah tompony maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo, ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatra amin'ny tany intsony ireny, ka dia havanim-bony voalobokareo any an-tsaha hoy Jehovah tompony maro. Ary anareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo hoy Jehovah tompony maro. Ny ampafolo-karena ry havana na ny fahafolo-karena izay mampiteraka resa be mihitsy ho an'ny olona mbola tsy niova fo, ho an'ny olona mbola tsy manana fahalalana ny amin'izany ten'Andriamanitra izany. Ary zany mihitsy moa, ary na dia mpanompon'Andriamanitra ara dia misy mampianatra an'izany any amin'ny tambajotra tserasera any manao hoe ny mpino efa mijaly, ny mpino efa sahirana, ny ankamaroan'ny mpivavaka efa ao anaty fahoriana, maninona mbola ampianarina ihany izy makasika an'izany resaka famafazana izany. Fa maninona raha mba avela ho an'ny mpino aloha ny zavatra tokony afafiny. Zany zavatra zany ry havana dia tena tsy fahatakarana, ary zany fampianarana tahaka an'izany no tena mampijaly ary mahafaty ny kristianina maro amin'izao vanim-potoana izao. Fa nampitainy ny ray aman-dreny ara-panahy fa ao anatina vanim-potoana sarotra indrindra sy ny vanim-potoana tsy fananana na manana eny ianao fa kely, ao anatin'izany ny tena fotoam-pamafazana mba ahafahan'Andriamanitra mampitombo izay afafinao. Zany eny ry havana, mila takatsika amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra, fa raha hoanitsika ny kely teo ampelantanantsika, inona tsony ary no azon'Andriamanitra atao? Andriamanitra tsy ampidina fitahiana avy any an-danitra tonga dia ao aminao zany, fa tsy maintsy avy amin'ny alalany izay ny ampelantananao no hitahian'Andriamanitra anao. Tena zava-dehibe mihitsy ho an'ny zanak'Israely sy ho an'ny mpino ny testamenta taloha zany ampafolo-karena zany. Ary izay niaina atao anatin'izany dia tena notahian'Andriamanitra. Io ny teny fikasana hoe voan'i Jehovah mivaravaran'ny lanitra dia ampidina fitahiana mananambiampy izy, hatramin'ny valala dia ho teneniny Jehovah mafy, ary dia havanim-bo ny voaloboka any an-tsaha, ary ny firenena rehetra dia ilaza hoe sambatra izay olona miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Nehemia 4:7 somary mamadibadika kely baibolitsika. Nehemia 4 dia amin'ny 7 toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary mba hitondranay ho an'ny mpisorona koa ny voalohan'ny kobanay voafetafeta sy ny fanatitra asandratray sy ny voalombokatry ny hazo rehetra sy ny ramboloboka arany diloilo ho ao amin'ny efitrano ao amin'ny tranon'Andriamantsika. Ary ny ampafolo ny vokatra ny taninay ho an'ny levita, fa ny levita no mpandray ny fahafolo-karena eny amin'ny tanàna rehetra akaiky ny fambolenay atreo. Mazava ho azy zany fa ny ampafolo-karena na ny fahafolo-karena dia nomena ho an'ny levita, satria ireo no manatanteraka ny asa fisoronana miandraikitra ny tranon'ilay fionana. Ireo no manao fanompona ao amin'ny tranon'ilay fionana araka ny ambaran'ny Nomery 7:20. Ireo zany tsy miasa tany, tsy mamboly, tsy manao asa fivelomana hafa, fa ny any fivelomana zany mba ahafahany mihinana sy misotro dia avy amin'ny alalan'ny ampafolo-karena. Misy dikany lehibe no amakitsika an'izay ten'Andriamanitra izay eo amin'ilay teboka faharoa izay ho resantsika aty amin'ny vanim-potoana ny testamenta vaovao. Fa amin'ny fotoana mitakatra ao reto zavatra ambarako reto, raha misy tokantrano na fianakaviana andray fahamatsiana tsy takatra ny saina avy amin'Andriamanitra dia ny tokantranonao sy ny ankonanao ary ny fianakavianao ane zany.
satria ny fahalalantsika ny fahamarinana ihany ry havana no afaka atsika tsy ho andevy ny fantrana, tsy ho andevy ny olana rabola lava sy ny inona moa zany tsy fananana sy ny fitotonganana maro isan-karazany trosa sy ny sisa. Inona ny zavatra misy raha ho an'ny levita ary ny ampafolo-karena ohatry ny ahoana ny tokony hitantanana an'izay aty amin'ny vanim-potoana misy atsika amin'izao vanim-potoana izao. Fampidirana ihany zay nyresako zay ny amin'ny testameta taloha, fa mba ahoana ny zavatra mitranga aty amin'ny testameta vaovao, ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra ary ahoana ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao ao anatin'ny fiangonana sy ny mpanompon'Andriamanitra izay miaina ao anatin'ny miasa fampona ho an'ny mpino ihany koa izay mivavaka ao anatin'ny fiangonana. Tiako ianao mbola hifantoka tsara, ho azononao tsara ny fifatoanao, fa eto ny tena teboka goavana ho resantsika, fa ny teo aloha rehetra dia fampidirana ihany, fahalalana tsara ananana. Jaonina toko 7:12 tsy mila vakina angamba zany fefaitsy anjery izay tena na ny sekoly alady na ny sekoly sabata mahay an'izany manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amin'ny dika teny ihany fa dia hoe tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ry havana malala, inona ny tena mahazava-dehibe ny famafazana aty amin'ny vanim-potoana amin'ny testameta vaovao, zany hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Satria raha mijerytsika manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 1, toko 2, dia tsy mitovy amin'ny tany amin'ny testameta taloha ny fomba fiasan'Andriamanitra aty amin'ny testameta vaovao. Inona ary le fomba fiasan'Andriamanitra? Asan'ny apôstôly toko 2, vadikitsika indray ny baiboly. Ho tafiditra tsara ihany ianao fa arao tsara fotsiny ny fanazavana. Asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy faraky amby 7 hatramin'ny andininy 7. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay rehetra nandray tsara amin'ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampoisany tamin'izany andro zany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianarany apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana amin'ny mofo ary ny fivavahana. Dia raiky tahotra ny olona rehetra teo, ary fagagana sy famantarana maro no nataony apôstôly. Ary izay rehetra nino dia ny iray toerina sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary ny iray saina isan'andro izy ka nazodina keo kianjan'ny tempoly, ary namaky ny mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po, nideran'Andriamanitra sady nahita fitita amin'ny vahoaka rehetra, ary ny olom-bojena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Na tiako azonao tsara ihany ny fahalinanao. Inona ny zavatra nitsanga aty amin'ny vanim-potoana ny apôstôly? Nitory teny Petera, tsy nampianatra momba ny famafazana izy, tsy nampianatra momba ny ampafolo-karena izy, tsy nampianatra ny fomba hoe ahoana ny tokony ho fafoizana sy ny fanomezana, fa ny zavatra nataony Petera tamin'io fotoana io teo ambanin'ny fanosorany fanamasina dia nampianatra amin'ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena hoentiny. Inona ny zavatra nisy ry havana? Ho ny baiboly 3,000 no nandray tsara ny teny sy ny fampianarana. 3,000 no natao batisa tamin'izay fotoana izay, ary ireo 3,000 ireo dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly. Ary tao ambadika io, rehefa voakasika ny fon'ireo olona maro be ireo amin'ny arivorivon'ireo, natsapa famonjena, natsapa hoe afaka tamin'ny famatorana izay nahazo azy, ny famatoran'ny fahotana, ny famatoran'ny faratsiana, favetavetana, tonga olom-bovonjy izy. Tao ambadika izay na tsy nampianatra ary ny apôstôly, fa nitory ny filazantsara, dia nanomboka ny varotra amin'ny tanin'ireo olon'ireo, ny varotra ny fanana ny tranony, dia netiny teo amin'ny apôstôly ampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara. Ry havana malala, aty amin'ny vanim-potoana ny testameta vaovao dia tsy ampafolo-karena ntsony ny resahana. Za tsy miteny aminao diso ny ampafolo-karena, fa ny ampafolo-karena dia aty amin'ny testameta taloha ary lalàna. Fa ny olona tena mahatsapa ny asarobidi ny famonjena nomen'Andriamanitra azy, na dia tsy ampianarina momba ny famafazana ary izy na ny fanatitra ny ampafolo-karena, dia manao zavatra goavana ho an'Andriamanitra ary tsy hoe ampafolony fa mihoatra lavitra noho izany. Misy karazana fijoava-mbelona anankiray omeko anao mba mpisokatra tsara ny fatakaranao sy ny fahalalanao. Misy lehilahy lehibe anankiray ny mpitan-dranomasina any antsoina hoe Caterpillar.
zany lehilahy zany dia manana orinasa reny le engin be le mpanao lalany reny ny orinasany zany manana an'ireny fiarangeza be reny izay misy karazany be dehibe. Ny tena marina amin'ity lalahy ity nanana fatakarana izy momba ny ampafolo-karena dia ny 10% zany hoe ny 10% tamin'ny vola miodina tao anatin'ny orinasany dia nateriny tao an-tranon'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Mafinaritra ane zany hoe olona ambony ianao, olona manana izy azy ary manana orinasa matanjaka no manana fatakarana takan'izany. Fa rehefa nandeha ny fotoana niazakazaka ny fandroson'ny orinasany ary malaza maneran-tany zany caterpillar zany. Fa rehefa nandinika izy dia zao ny eritreretiny manao hoe raha ny zava-bitany Jesosy teo amin'ny fiainako sy namonjen'Andriamanitra nanafahany aho tamin'ny fangejahana sy ny fahotana izay tsy hita ho tantaraina dia 10% ve no omeko an'Andriamanitra fa ny 90% dia iainako sy ny orinasako dia nampifamadian'le izy. 90% nalefa amin'ny tany anatin'ny toeram-pivavahana nampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. 10% sisany nanodona ny orinasany sy ny fiainany. Fa mandraka androany dia malaza ny orinasany zany lehilahy zany ary mbola fantadaza maneran-tany satria mba takatra ao ve nisy zavatra fantany momba an'Andriamanitra ary reny ny sarobidiny famonjena izay nomen'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary eo indrindra ry havana ny tiako ampahafantarina anao androany hoe ho an'ny olona mamafy ho an'Andriamanitra na ho an'ny olona mamafy ho an'ny asan'Andriamanitra dia tia ny tadidio ny mason'Andriamanitra tsy hiala ao amin'izany olona izany na izany fianakaviany izany na izany mpanompon'Andriamanitra izany. Fandresako taminao teto foana tao anatin'ny fampianarana hoe raha ny aingan'ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra mba ao anatin'izay dia tena tao anatin'izany hoe miainga départ zéro, départ tena faran'izay kely ary tena tao anatin'ny tsy fananana ninninona nanao asan'Andriamanitra. Fa natson'ny tompo moa dia nafoy ny zavatra rehetrarehetra dia niditra ho matianina tamin'ny asan'Andriamanitra. Fa zany no antsoina hoe sady tsy kitainy tsy varomaina ry havana. Mialatsiny amin'ity oabolana fomba fiteny ity na voambolana ity manao hoe sady tsy tokony tsy forohana tsisy ninninona ary niditra anao asan'Andriamanitra dia tsy resaka vola, tsy resaka tombontsoa, tsy resaka ohatran'izany satria raha niditra voalohany tamin'ity toeram-pivavahana misy antsika ity misy anay ity zany marimarina kokoa satria misy amintsika mety tsy ato anatin'ny fikambanana fa ny amin'ny toerana hafa tena tsisy azo ny eritreretina hoe antenaina ny amin'ny tombontsoa zany ny amin'ny EPP ny mivavaka ny lamba databatra tsy misy, ny décoration tsy misy, gitara sesany nampiasaina, tsy misy sonorisation, ban mpianatra no mipetrahana. Ahoana moa ry havana ny eritreretanao tombontsoa amin'izany fa tamin'izany fotoana izany ny atsoan'Andriamanitra anay. Andriamanitra tsy mety diso fijena sasany amintsika hoe ampafolo-karena mampanankarena an'ireo pasteur ireo diso zany tompoko, tsy zany ny marina ary tsy zany no izy. Fa rehefa nanompo ny tompo niditra landalina tamin'ny fampona an'Andriamanitra dia nanandrana an'ilay famarinana hoe amindao mba piarina hoe ty tenin'Andriamanitra ity hoe ny kely eo am-pelantanana amindao atotony ho alefa amin'ny asan'Andriamanitra ka mandefitra mihitsy aloha ny momba antsika, mandefitra ny tombontsoa antsika, mandefitra ny fanakato anatin'ny tokantrano, mandefitra hatramin'ny sakafo hoan'ny kibo. Fisaka ny kibo tamin'izany henjana tamin'izany fa nanomboka namafy tamin'ny asan'Andriamanitra tsy ampafolo-karena, tsy fanatitra tsotra ohatry ny mahazatra fa tonga dia fanatitra sakrifisy izay miatra manaina ary mahararirary manao azy. Matoa mampianatra an'izany izahay dia fanambarana avy amin'Andriamanitra izay tsy azonay afenina aminao. Fa rehefa nanomboka niara-ny asa tamin'Andriamanitra dia nanomboka nahita varavarana misokatra ny amin'izany hoe fitahian'Andriamanitra zany ary hatramin'ny androany dia mbola mianoka an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany riavana. Ahoana ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ao amin'ilay Jaona 7:20 teo tapany farana. Ny tena ao an-tsain'Andriamanitra mantsy ry havana, ny tena ao am-pon'Andriamanitra dia zao mba tsy hahisy very, mba tsy hahatonga ny zanak'olombelona ho very any amin'ny elo ka amin'ny fotoana ianao mamafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra dia iny vola afafinao fanjakan'Andriamanitra iny lasany amin'ny fitoriana ny filazantsara zany hoe amonjena fanahin'olona ary zany ny mafaly an'Andriamanitra ry havana. Nahakasika amin'ny fon'Andriamanitra mihitsy ny zavatra nataony reto mpino tamin'ny andron'ny apôstôly reto hoe namidy ny fananany, namidy ny taniny dia nampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ary ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa tamin'izany vanim-potoana izany tsy mitsahatra amin'ny tombony isam-pino ry havana. Niazakazaka ny fandroso ny fiangonana toro lalana ao antsika izany ry pasteur isany
fa ny olana amin'izao vanim-potoana zao dia zao marina ihany zay lazain'ny olona hoe ohatrany tsy tena ny fitoriana filazantsara amonjy fanan'olona indraindray mamaika ny mpanompon'Andriamanitra fa ohatrany hoe iranona ohatrany lasa bebe kibo, ranona ohatrany lasa anankitelo ny atoka ny pastera ihany ohatrany ny anankitelo ny tenda ny anankiroa tena za koa mba inana koa dia hovoky dia mba dovidovotra sy maintso tsy zany io ry hava tsy miankina amin'izany io ary tsy zany na ny rahan'Andriamanitra atsika fa hitory ny filazantsara fa amin'ny fotoana ianao manatotona n'izay rehetra anananao za tsy miteny hoe alefaso daholo ny 100% fa tamin'izany fotoana zany mihoatra noho ny ampahafolo-karena ny nataony reto vahoaka an'Andriamanitra reto satria ny ampahafolo-karena dia lalàna ny fanatitra alatsadrasy ny fanatitra hohanina sy ny sisa dia fanatitra mba hitadiavana ny tombontsoa ny tena manokana satria nanota le olona dia manao fanatitra izy voavelany elony afaka madiodio izy fa ty amin'ny testamenta vaovao ry havana ary amin'izao vanim-potoana zao dia mitady olona Andriamanitra ianao mijery ahy io ianao fianakaviana manaraka nyity fotoana ity ary miainao an'izao afatr'Andriamanitra zao mba ho amponao ve ny hoe tsy mety aminay tsony manao ampahafolo-karena za mbola mamerina ihany tsy hoe diso fa lalàna tamin'ny andro ny testamenta taloha zany fa andeha ataoko hoe raha ny ampahafolo-karena za moa tsy ho vitanao ahoana moa ny avitanao miditra aty amin'ny prinsipa an'Andriamanitra aty amin'ny asan'ny apôstôly sy ny sisa hoe hivarotra amin'ny tany ianao dia tonga dia ny 90% menao an'Andriamanitra fa ny 10% ihany no hoaninao sy ny ainanareo mianakavy tsy mora ry havan'izany fa ny olona tena matsapa ny asarobidi ny famonjena natsapa ny asarobidi ny nanafahan'Andriamanitra azy ary te hamonjy fanahin'olona zany hoe nahazo maimaimpona dia te hizara maimaimpona dia tsy mahorory azy na maharary ary io dia alefa ny azany ny arabolany alefa ny azany famafazana zay ry havana ny mahazava-dehibe ny famafazana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra famafazana ho an'Andriamanitra ary aza tao ambany zavatra aza tao ambany zavatra aza maikany amin'ity nofontsika ity aza maikany amin'ny tombotsoa antsika manokana fa matoa lasa lavitra ny mpanompon'Andriamanitra teo anoloanao nisy zavatra mafy ny aretany tao ary efa miaina amin'ny fahasoavana izy miaina amin'ny fahasoavana izy ary na dia efa miaina amin'ny fahasoavana ary izy jereo any ny olona tena ampiasain'Andriamanitra fa tsy miala ao an-tsainy ny hamonjy fanahin'olona tsy miala ao an-tsainy ny hamonjy fanahin'olona be dehibe aminareo zay any amin'ny toeram-pivavahana hafa manontany tena manao hoe fa inona ny tena mampandroso ny fiangonana ao amin'io trano fivavahana vao ny oloko io inona ny tena sekret-andry zareo ao ekena fa mbola be dehibe ao amin'ny fiangonana misy anay no manao ny ampahafolo-karena fa misy koa ireo efa manana fahatakarana ary mahatsapa ny asarobidi ny fitoana filazantsara sy ny asarobidi ny fanahin'olona anankiray no efa tsy manao ny ampahafolo-karena ntsony fa manao mihoatra noho zany ampahafolo-karena zany manao sakrifisy ny fananany misy olona ny ry havana mivarotra amin'ny motoany anaovana asan'Andriamanitra tsisy niteny taminy amin'ny dio moto anao tsy mbola nisy niteny amin'izany tao amin'ny fiangonana misy anay tsisy niteny amin'ny dio ny tranonao dia meo ny fanjakan'Andriamanitra fa misy olona tena babin'Andriamanitra mihitsy hoe sarobidy ny famonjena ny menanay Pasteur sarobidy nanafahan'Andriamanitra anay tao anatin'ny asa amin'ny devoly sy ny famosaviana zay niatra teo amin'ny fiainanay noho izany manana trano maromaro zay ho amidinay ny trano anankiray dia entinay anaovana ny asan'Andriamanitra ny apahany betsaka any amin'izany fa mahakasika ny fon'Andriamanitra ry havan'izany jereo anie ny toe-potsika na itsika miaino an'ity fandaran'ity fotsiny ary manaraka an'ity toroteny ity fa jereo fa rehefa anao fanatritsika dia mitady ny kely indrindra sy ny maivandanja indrindra tsika nomezana ny tompo satria iny koa moa tsisy mahita ianao ihany mahita ny fandrotsahana iny ary anatin'ny boaty ary na ary amin'ny fandatsahany rakitra ary fanaovana fanatitra sy ny ampahafolo-karena ny asasany aza moa efa ampahafolo-karena mbola tsy mahatoky ihany fa mbola banga lany tamina zavatra hafa fa tsy zany ry havana ny tena histomana ny fahitapity avy amin'Andriamanitra jereo anie asan'ny apôstôly toko 4 vadikitsika kely indray ny baiboly ahoana ny ambaran'ny ten'Andriamanitra eo amin'ny andininy 7:30 ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny heribe no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy tompo ary fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra zany hoe na ny apôstôly na ny mpino dia samy feno fahasoavana be fahasoavana ndiny 7:30 fa tsy nisy nalahelo teo aminy fa izay nanana tany na trano raha mivarotra izany dia nitondra ny vola mividy zavatra lafo ka napetra teo amin'ny tongotry ny apôstôly dia nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy ary Josefa zay atao hoe Apôlôsy zay nataon'ny apôstôly hoe Barnabasy zany hoe raha dika dia zanaky ny fananarana le vita avy any Kiprosy ny firazanany dia nivarotra ny sahany ary netiny ny vola vidiny ka napetrany teo amin'ny tongotry ny apôstôly hitantsika amin'izany fa
ny tany-pitiavana daholo ny akamaroan'ny mpino sy ny mpiara-miasa tamin'ny vanim-potoanan'ny fiangonan'ny apôstôly. Tena resy lahatra hoe mila manao zavatra goavana ho an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara. Arariny raha feno fahasoavana ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Tsy misy malahelo na dia iray azy satria izay nanana dia mifampizara tamin'ny namany. Izany hoe tsy nisy tsony ny fitiavan-tena, tsy nisy tsony ny fitadiavana ny tombontsoa amin'ny tena manokana, fa velona ho an'i Jesosy ny akamaroan'ny olona, feno ny fanamasiny, fitiavana ny nanjaka tao anatiny, fitsinjovana ny hafa. Ao anao zao ny baiboly, ary izay nanana tany ozy izy na trano, izany hoe nisy ihany tsy nanana tany sy trano. Rehefa tsy manana izy, ny apôstôly tsy miteny mihitsy hoe tsy maintsy mivarotra, izy ary tsy manana, fa izay nanana no mivarotra amin'ny taniny sy ny tranony. Izany hoe mety nanana roa izy, nanana telo, dia namidiny ny anankiray, dia nentina ny vola, dia napetraka teo amin'ny tongotry ny apôstôly. Atao inony? Ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala, aiza ho aiza ny famafazanao amin'izao tsika miteny zao. Maninona ny kristianina no mikaikaika mitovy amin'ny jentilisa? Maninona ny zanak'Andriamanitra no tsy manan-kaniko hoanina? Maninona no ao anatin'ny fahoriana ny mpivavaka amin'izao vanim-potoana izao? Satria indraindray tsika mbola mivelona amin'ny lalàna. Lalàna indraindray no mifehantsika hoe tsy maintsy manao apafolo-karena, ary mavesatra aminao mihitsy anefa na dia le apafolo-karena. Izany hoe ny 90% efa ho anao, fa ny 10% ihany mba omenao an'Andriamanitra nefa mbola henonao mahavesatra. Hoe raha io 10% io zao manampy le 90% mavita zavatra. Fa io moa tsy maintsy atao, fa ndreo dia voaozona, ndreo dia manoroba an'Andriamanitra araka ny ambarany Malaky 7:7 dia alao omena ihany. Dia manao fa tsy amin'ny fo, manome fa tsy amin'ny fifaliana. Any ka tsy akasitran'Andriamanitra le izy. Raha nantena za Jehova hoe hosokafa ny varavaran'ny lanitra ampidina ny fitahiana mananambiampy ary teny mafy ny valala izy. Dia ohatra misy karazana valalam-pandany, valalam-pikika, valalam-pilelaka, izany mihitsy ny ambarany ten'Andriamanitra. Mikiky ny zavatra tokony no iaina ny zanak'Andriamanitra. Ry havana malala, raha tianao hitsinjo anao manokana Andriamanitra ka tianao ny iaina tahaka ny iainan'ireo mpino tamin'ny andron'ny apôstôly, ovay ny fomba famafazana. Ataovy lara-pahamehanao anao ny famafazanao ho an'Andriamanitra, ny famafazanao ao amin'ny tranon'Andriamanitra, ny fanaovanao sakrifisy ho an'ny fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara. Sy afafinao ane ry havana malala e. Dia izao ny azadiny, tsy verimaina iny, fa raha nahavonjy fanan'olona maro iny, dia tadidio fa ianao tsy maintsy hiotiny vokany ao anatin'izany. Ary za mpanompon'Andriamanitra, Pasteur ODON Andrianantenaina, za sy ny akonako, vavolombelona zany. Vavolombelona zany zay. Tena marina ry havana. Ray mantsynareo dia mieritreritra hoe apafolo-karena ny ivelomany Pasteur, mahatonga azy mba manana fiara io e, mahatonga azy ohatry mba manao palitao io e, mahatonga azy ohatry mba mienjaika io. Tsy tompoko, tsy tompoko. Fa satria niditra tao anatina fanandramana niaraka tamin'Andriamanitra, andramoka izao fa tsara Jehova, dia rehefa nanomboka nanandrana hoe andao mba ho anao sakrifisy, ahoana ny fiatsaikany zany ao amin'ny fiainantsika? Fa mandraka androany lasa toe-tsaina nambolena ao anaty mihitsy zany hoe io misy asan'Andriamanitra, andaondray anao amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy apafolo-karena, mbola veriko ihany, tsy ratsy zany, fa voageja ianao raha mijanona eo. Fa raha to ka anandrana ianao dia mba manaova mihoatra noho ny apafolo-karena manomboka androany, mba manaova ohatra hoe 30%, 40%, raha mbola tsy fohinao ohatra ny 60%, dia fa mba miainga tsikelikely, miainga tsikelikely. Fa arakaraky ny ainganao tsikelikely no atonga anao ahita ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao sy ny fianakavianao. Ianao ihany ny zavatra nitrangy raha ny asan'ny apôstôly ny jereny, toko 5 izay efa maraparanantsika azy sady ao amin'ny 4:410. Ohatry ny ahoana ny zavatra nitranga tao amin'ny fiangonan'ny apôstôly. Ny anaran'i Jesosy. Ary vao maika nisy olona maro koa nalana vavy izay nin'ny tompo nanampy ho isany. Izany hoe rehefa mitory teny Petera 3 arivo aloha no mibebaka, fa tao arinan'io tena nanomboka ny azakazaka ny fiangonan'ny apôstôly. Tao anatin'ny fotoana fohy dia tafakatra 5 arivo. Eto indray dia miteny ny baiboly hoe be dia be ozy izy ny olona maro nalana vavy no nin'ny tompo ka nanampy ho isany. Izany hoe tao anatin'ny fotoana fohy niroborobo ny asan'Andriamanitra, satria ny apôstôly koa tsy hoe rehefa nametraka n'ilay karazana fanatitra sakrifisy teo anoloan'ny tongony reto mpino reto dia tsy hoe nohanina,
dia tsy hoe nare zany nanaovana zay nahafalifaly azy fa zay nilaina ihany nampiasainy tamin'izany fa nanaovana ny fitoriana ny filazantsara nampandroana ny fitoriana ny filazantsara fa dia mahafinaritra ry havana fa ny tombo ny vahoaka an'Andriamanitra eo amin'ny toko fahenina andininy fafito ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra tena nyroso ny tenin'Andriamanitra ary ny amaro indrindra tsy voafaritra tsony eto fa ny amaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema ary nytoyany dia zao ary maro ihany koa ny mpisorona nanaiky ny finoana mahafinaritra ane zany ry havana hatramin'ny mpisorona hatramin'ireo le mpitondra fivavahana jiosy tena nomboka resy lahatra hoe tia ny tena izy ty ny olona rehetra mirohatra ao amin'ny fiangonan'ny apôstôly efa tsy tambo isaina tsony tsy voafaritra tsony hoe firy alina ny isan'ny mpino teto noho ny amin'ilony noho ny amin'ny fahafoizan'ireo mpino tao anatin'ny fiangonana sy ny fahafoizana ireo mpanompon'Andriamanitra ihany koa ny olana ane pasteur mialatsiny aho an'izay pasteur maheno ny fampianarana ny olantsika dia zao fomba mitobaka ny vola ao anatin'ny fiangonana ohatra dia ny tombontsoa atsika indray ny mahamaika atsika tonga dia anaovana an'izao anaovana an'izao anaovana an'ity alao fa tia ny tsy ananana dia tia loha mila vidiny fa amin'ny fotoana ny fanahin'olona amin'ny mamaika anao dia mitovy fomba fijery amin'Andriamanitra ianao mitovy fomba fisainana amin'Andriamanitra ianao mitovy toe-panahy amin'Andriamanitra ianao ary ny olona ohatran'izany tsy avelan'Andriamanitra ho resy zany eto ambonin'ity tany ty satria ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny amonjy fanahin'olona ny amonjy fanahin'olona ny amonjy fanahin'olona ka raha mamafy ny volanao ianao tsy ny 10% fa mihoatra lavitra noho izany ka misy fanavovojy avy amin'ny fahafoizan'ny mpanompon'Andriamanitra tsy hoe nohaniny fotsiny izy fa nampiasainy tamin'ny asan'Andriamanitra dia misy fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka ka raha tsy anankiray ary no mibebaka fa manaliny amanetsiny ohatra ny ahoana ny mety ho fifalipona Andriamanitra ny aminao sy ny ankonanao fa hatramin'ny tsy angatahanao azy dia omen'Andriamanitra ny lanitra anao zany maro ny mpanompon'Andriamanitra ny ampitany ranomasina ry havana manana toe-tsaina ohatran'izany tsy miresaka an'izany ampafolo-kareny zany tsony zareo aty amintsika andalam-pandrosoana moa tsy maintsy mbola eo aloha tsy maintsy mbola mijanona eo ihany dia izay rehetra niakatra avo ara-panahy no tsy nanao ampafolo-karena tsony fa nanao mihoatra styry izany ny tonga dia ho ampianarina ny vavaka tonga ao anatin'ny fiangonana eny atsika tsy ampafolo-karena fa tonga dia fa sakrifisy to dioziny olona manao hoe tsy resy lahatra ato zay va ohatra ny fiangonana mitady vola fotsiny ty fiangonana ty tsy zany ry havana ny marina fa zay afafinao Andriamanitra amin'ny mamaly azy fa tsy ny fiangonana Andriamanitra amin'ny mamaly an'io fa tsy pastery rehefa nanome fotsiny ianao tompona andraikitra mpitantana tompona andraikitra mpanompon'Andriamanitra ao amin'ilay trano fivavahana fa ianao andray ny valim-pity anao eo anatrehan'Andriamanitra andray ny valim-pity anao eo anatrehan'Andriamanitra n'Andriamanitra amin'ny voninahitra fa raha be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra mieritreritra hoe ampafolo-karena ny velomana zay ry havana tsy taka izany eny amin'ny malevita moa dia mba mihinana ihany solon-tsakafo kely satria ahoana kosa moa ny anakombonana ny vavan'ny omby mively vary asa namba azontsika zany hoe vavan'ny omby mively vary zany dikan'izany dia zao misy famolona anankiray tendrombohitra dia somary atao mangadiady ilay izy zay ny atao hoe famolona dia alefa eo ny vary voajinja dia ny omby tsy manana tanana mively vary zany fa ny azy sady tongo tanany zany hoe ny tanany ny azy andianany tsy mively vary ohatr' izao ny omby fa ny atao hoe mively vary dia itsahan'le omby le vary miaraka amin'le tahony iny zany dia itsahana dia miala amin'le tahony le vary dia reny amin'izay ny angonina rehefa avy eo dia ny atao hoe tsy azo atao manakombona ny vavan'ny omby mively vary dia zao izy sady roahana ihany zany gauche droite dia manitsakitsaka an'ilay izy no sady mihinana ihany izy dia tsy azonao atao miteny hoe tsy mahazo mihinana fa vary ray io fa mihinana ihany izy tena marina zany amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay maty ihany tsy hoe manana asa fivelomana fa mivelona amin'ny asan'Andriamanitra dia mihinana ihany apahany kely indrindra fa mampandroso ny asan'Andriamanitra ato amin'ny toerana misy anay dia ny apahany be dia be lasa ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ry havana fa ho an'Andriamanitra amin'ny voninahitra zany trano fivavahana vao ny oloko zany tsy hoe manindraindra ny fiangonana tena fa hatrany ambany vohatra lavitra tsy tonga na missionnaire dia misy an'izany trano fivavahana vao ny oloko dia ny olona any moa tsy mahay manoratra to dia fa tsy mahay manoratra fa to dia soratra mivilavila be ny hitanao amin'ny plaky vahao ny oloko to dia mitambatra dolo izy rehetra
fa inona zavatra misy olona voavonjy any amin'izany toerana zany ho an'Andriamanitra voninahitra fa any amin'ny faritra atahoran'ny olona hoe faritra bedalo ny ovaforo havana noho ny fitoriana filazantsara. Inona ny antony? Satria misy olona mahafoy, misy lehilahy sy vehivavy fianakaviana manatotona ny fananany ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia tena mahakasika ny fon'Andriamanitra zany ary mampabo fon'Andriamanitra, maharesy lahatra an'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra manao hoe hosokafako amin'ity fianakaviana ity ny varavaran'ny lanitra, hiainany amin'izany fitahiana, manana ambiampy zany. Dia ohatrany tamin'ny andron'ny apôstôly, feno fahasoavana ny mpino rehetra, feno fahasoavana ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Farany dia hijanona raha ny fampianarana momba n'ity famafazana ity dia fotoana lava be fa ny antsika eto moa voafetra ihany satria mbola be dia be mifandarana andeha eto amin'ity fahitalavitra ity. Raha ny tena marina ry havana, raha ho an'ny trano fivavahana vao ny oloko manokana, rehefa tonga ato ny trano fivavahana misy anay ny olona avy any ivelany ihany, dia ankavitsina andeha atao ke 5% angambany hoe mba netinetiny fiainany niditra tao. Fa ny akamarony dia olona potiky ny oziny, nataony ny aretina ny vilana na ny tanany na ny tongony, ary mikaikona mihitsy miditra ao amin'ny lay 3 frère ndre fanambojanary. Zany hoe olona tsisy nininy nataparata ozy izy ny any majanga, zany hoe tsisy na de kely akory ary. Tonga ao izy ao anatina fahoriana, ao anatina fijaliana, ao anatina fantrano. Fa mafinaritra dia zao rehefa manomboka mandray an Jesosy izy, manomboka delivrena hiala ny fanahy maloto, ravana ny famosavina sy ny herin'ny maizina rehetra, tapahana ny ozona avy any amin'ny razambe sy ny ozona fampotsampy, dia manomboka miarina ny fiainan'le olona, dia manomboka mitraka ny fiainan'le olona, dia mba manomboka mahazo fiara. Ary ho an'Andriamanitra voninahitra efa mba tsy omby ho an'ny mpintsony ny parkinina aty amin'ny faritra misy anay. Tena efa tsy ombytsony fa voataratara ianao zany tonga ary amin'ilay 3 frère ndre fanambojanary. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa tsika tsy mirery amin'izany. Dia efa tsy mahazo parkinina ianao, dia efa nivelan'ny arabe ihany zany ny fiaranao. Ireo olona ireo nefa dia niainga tsy nisy nininy, dia ireo olona ireo miara-miasa amin'Andriamanitra ty aoriana, mahafoy zavatra be dehibe, mahafoy mihoatra lavitra noho ny ampafolo-karena, mahafoy mihoatra lavitra noho ny fanatitra tsotra, fa manao fanatitra miavaka, manao fanatitra sorona, fanatitra sakrifisy, fanatitra voady. Zany rehetrarehetra zany no entiny vahoaka an'Andriamanitra. Dia mba hitanao mitsangana ny televizion, mba mahazo tany malalaka ny trano fivavahana, mitsangana dolo ny fotodrafitrasa maro isan-karazany. Inona ny antony? Efa manomboka betsaka ny manana fatakarana, dia mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanalahidy zany zaraiko aminao zany. Raha iainanao dia mihoatra lavitra no hitahian'Andriamanitra anay, no hitahian'Andriamanitra anao. Aza maika any amin'ny tombotsoa anao, aza maika any amin'ny andao aloha hividy an'ry, andao aloha anao amin'ity, andao aloha anao amin'ity, fa mba meteza hiombi-po amin'Andriamanitra, hitovy fomba fijery amin'Andriamanitra, hitovy fomba fisainana amin'Andriamanitra. Hatramin'ny androany ry havana masaka ao anatin'ny fonay, tsy ny ampitombo ny arena, tsy ny ampitombo ny fananana. Fa raha ny ampafolo-karena miditra ato amin'ny trano fivavahana vao ny oloko no zarain'ny pasteur, dia tsy raiky stona ny fiaranay, fa tonga dia hafa daholo. Amin'le mbola mifono sase avy any ampitan'ny ranomasina, amin'le raitra sady tsara. Fa isorana ny tompo aloha izay misy ao, ampiasaina amin'ny asan'ny tompo io. Raha mbola biriky aloha no meny, tengenany e. Meny ny rameva indray atsy ao rindrina kely atsy rehefa mandroso ny asan'Andriamanitra, ho tengenantsika ihany ny rameva. Dia mbola andeha hitory ny filazantsara manerina an'izao tontolo izao tsika. Teo aloha aza moa ry havana, tsisy ninina, tsisy nataparata araka ny teneniko teo, miainga dia para zero, tsy toko tsy forohana, tsy kitay tsy varomaina. Fa rehefa mbo tahian'Andriamanitra teo aoriana, dia hitodika amin'ny filan-karena sy ny fitadiavan-karena ve? Raha mafy ao fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy makaty aminay reny ry havana, fa makany amin'ny asan'Andriamanitra. Tia ny fijolo avavolombelona farany zaraiko aminao. Natan'izao confinement zao, dia tsy haiko na misy pino ve, tsy haiko ohatra hoe malahelohelo angamba amin'ny fony, dia miantso a telefôny, pasteur misy fiarah-miasa nalefako any amin'ny telefôninao any. Dia izy mieritreritra fa hiazona an'iny aho. Dia sasandray miteny hoe misy ampafolo-karena sy fanatitra pasteur nalefana ihany, fa vao tonga ao anatin'ny telefôniko, to dia alefako any amin'ny tompona andraikitra. Satria ny anay ry havana ny lahara-pamehana, na dia levita aza afaka mihinana ampafolo-karena ary natao iandraikitra an'izany, dia tsy izay ny anay ny lahara-pamehana, tsy nitombotsoa anay. Fa misy napetraka ao mpitantana, takany tamin'ny andron'ny apôstôly, nifidy olona 7 amin'ny rahalahy, dia nifidy olona ihany koa iandraikitra ny latabatra, zany hoe fitantanam-bola. Fa ny apôstôly dia naharitra tamin'ny fivavahana sy ny fampianarana, ary zay ny nampandroso ny tenin'Andriamanitra sy ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy haiko natakatra ao ny zavatra resahako. Zay koa tsy hoe miambo tsy tia varomaina nefa mihinana sosoa be rano, tsy tompoko.
fa rehefa misy rafitra fanekena manao hoe ny atsika ny tombontsoan'ny asan'Andriamanitra ny lara-pamehana vao mandefa fiara-miasa aty izy dia alefako any amin'ny tompona andraikitra alefako any amin'ny tompona andraikitra hafandray moa rehefa mba mandefa izy hoe paster iny mba fanohanana kely hafandray mantsy zay iny hafa mihitsy iny mba hoe nao mihitsy zany no iantefan'le izy mba hafahanao mamotsitra tsodrano any aminy paster antahitompo zay mba misy kely nalefa any aminao any hafa iny fa vao miteny izy hoe fanatitra iny apafolo-karena to de alefako any amin'ny tompona ndraiky to de meko ny numéro ary lasa ty amiko le compte de alefako transféreko any amin'ny compte ny mpitantana ao anatin'ny fiangonana fa hatramin'ny androany tompoko tsy haiko firy volana zay ny confinement tsy haiko mbola hito firy volana fa za de matoky ny Andriamanitra matoky ny Andriamanitra fa izy tsy anakombona ny vava mpanompony zany izay ho irahany manerana n'izao tontolo zao ary ny ao amponay ry havana eo anatrehan'Andriamanitra de ny amonjy fanan'olona ary raha mitory aminao zay de ny avovonjy anao ny atonga anao hanana anjarany amin'le tsara lavitra de ny fiainana mandrakizay ao anao zao baiboly ny tsara lavitra no iriny de ny any an-danitra ny ao amponay hitondra anao hibata anao ampahery anao ampianatra anao mba handovany zany Jerosalema vaovao izany satry mbola hitoy amin'ny fampianarana lo toizantsika manaraka indray ireo teboka mbola tsy voaresakitsika ary amina fotoana manokana rehefa misokatra tanteraka ny fiangonana dia mbola ho avy ny fotoana ampianarana an'izany point par point zany teboka isaky ny teboka omena antsika hatramin'ny verset rehetra eo am-pelantanana zany ary hozaraina amin'ny fotoana mampety ny tompo nomena voninahitra engany ny tompo hitanao ary anome anao fahatakarana sy fahalalana hitsangana ny toerana misy atsika isika taovy amin'ny fonao ny tananao ray dia asandrato ny tananao ray dia manombo miteny eo anatrehan'Andriamanitra misaotra anao tompo mampianatra ny teny misaotra anao manome anay fahalalana ny amin'ny teny misaotra tompo manome anay fahatakarana satria tian'Andriamanitra ianao tsy hijaly mitovy amin'ny olo-kafa tsy tian'Andriamanitra ianao voagejaka ao amin'ny devo fantrana sy ny fijaliana ny troso fa tian'Andriamanitra ianao mba ho loha rano-pitahiny zany ny antony zany fampianarana zany samy mivavaka mankasitraka tompo mankasitraka tompo ny amin'ny teny zay nomenao anay mankasitraka ny amin'ny afatra zay ny fampizarana tamin'ireto vahoaka anao rehetra fa zay rehetra nampafantarinao dia nampafantariko an'izy ireo ary nolazaiko tamin'izy ireo araka ny fotoana teo am-pelantanako Andriamanitra tompo tsy janona eo ambany lalàna izahay tsy iaina taka ny olona voageja lava dia ilaza manao hoe tsy maintsy manao an'ity tsy maintsy manao an'ity fa zay dia mahalala fa novonjena avy any amin'ny fanjakany maizina no nafindra ty amin'ny fanjakany mazava noho izany tsapanay ny asaribida ny famonjena ary hatramin'ny androany tompo dia mbola vonona hitory ny filazantsara mba hamonjy fanahin'olona maro mitenena amin'ny tompo vonona ankatony hiteninao hoe vonona naraka tsaka sy andava amin'ny teninao atompo tsy hainoko fotsiny zany fampianarana zany iainako zany dia ivelomako zany ho ampiariko zany amin'ny fiainana Jehova tompo so ampidirinay misofina vanany dia avoakanay misofina vy ary engany iletika ny amponiny tsiraray avy zany afatra izany ho voninahitry ny anaranao ho voninahitry ny anaranao ho voninahitry ny anaranao rery any mankasitraka tompo ny manompo anao nytiako fanamelona ianao ny manompo anao nytiako fanamelona ianao ataontsika sahira izay dia roso amin'ireo antombavaka vitsivitsy isika dia ho faranantsika ity fotoana mahafinaritra ity ataontsika mifotsika rehetra zahira izay ny manompo anao nytiako fanamelona ianao raha sitraka ao dia mba ho asandratra ny tananao ankavanana ho akipinao amin'ny masonao fetesika zahira izay ny manompo anao no tiako fanamelona ianao sinotsinona ny ao zany mihitsy tompo raha namonjy ahy ianao veritsika andre mandeha ny manompo anao nytiako ny manompo anao no tiako fanamelona ianao lunayana tsinotsinona ny ao tsino nany ao ranamonjy ayana
Turuturu ni foko, turu ni foko, no iraya sana, tau kalari buru, na uamini, tende na watupo. Turu ni fuku, turu ni fuku, no iraya sana, tau kalari buru, na uamini, kejina watu. Kapele masinao dia hitaonanao anatin'ny antom-bavaka izay tena mahakasika ny fon'Andriamanitra. Mbola verika any fa ny tena ao am-pon'Andriamanitra ry havana malala isany, kristianina malala isany, pasteur isany. Ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny tsy isovery izay rehetra mino an Jesosy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'ny fotoantsika miditra ao anatin'izay rafitr'Andriamanitra izay na izay planin'Andriamanitra izay, ao anatin'ny famafazana, tsy famafazana vokatry ny lalàna fa famafazana vokatry ny fitiavana sy ny fahafoizana, dia hietsika eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary na tsy angatahanao ary havana, omen'Andriamanitra anao zany. Mpanompon'Andriamanitra maro no mijoro vavolombelona maneran-tany, mahafoy zavatra goavana ao an'Andriamanitra fa tsy mantra hatramin'ny tarana ny faramandimby, dia mioty ny fahasoavana avy ao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ho an'izay tena vonina, iaraka amin'ny pasteur jery isika amin'ity antom-bavaka anankiray ity, hiteny amin'ny tompontsika manao hoe tompo, iray saina aminao aho manomboka androany, iray fo aminao aho manomboka androany, hitempo fitiavana tahaka anao aho, fitiavana fanahin'olona, ka ninninna azoko atifafy, ninninna azoko atao, ninninna azoko omena, ninninna azoko atao sorona, atao sakrifisy, ho ataoko zany manomboka androany. Za tsy miteny aminao tsy maintsy manome 100%, fa hoy aho hoe miala amin'ny ampafolo-karena dia miakara amin'ny ambonimbony kokoa, miakara amin'ny fatra ambonimbony kokoa, asa mijanona amin'izany, aoka ho feno fitiavana fanahin'olona ao am-ponao. Fa amin'ny fotoanao miara-miasa amin'Andriamanitra, mamafy ny fanjakan'Andriamanitra, ary milaza zany no natrehan'Andriamanitra, hitahanao Andriamanitra. Ataontsika izay vavaka izay dia hiteny amin'ny tompo ianao hoe tompo, anao izay azo ny tanako atao amafy satria manomboka mitoboka atao anatiko ary mitempo atao anatiko ny fitiavana fanahin'olona. Pasteur jery tonga dia hivavaka isika, dia tonga dia hiteny amin'i Jesosy, ianao ny tenin'Andriamanitra teo, tahaka ny katerpiara izay tsy nijanona fotsiny tamin'ny 10% na ny ampafolo-karena fa nandroso tamin'ny 90%. Raha ny volako Jesosy no mahavonjy fanahin'olona, dia vonina hitondra ny volako. Raha ny fananako mahavonjy fanahin'olona, dia vonina mitondra ny fananako. Ity Jesosy, tonga ianao dia hanandra-tanana ao anatin'ny tokantrano, dia hivavaka amin'ny etaeta ianao hoe vonina monjy fanahin'olona Jesosy, amafy aho mba havonjy ny fanahiny hafa. Mety ny tranoko ve, ny fiara ve, ny moto ve, zay rehetra azoko atao amin'izay hafa dia ataoko zany Andriamanitra, satria tianao tsy misy very zay rehetra mino anao. Jehova tompo hamonjy ny hafa, ny tena ty tokoa ane Jehova tompo dia manana fitiavana ny hafa araka ny teninao milaza manao hoe tiavina manao tahaka ny tenanao. Raha ny volako ny mahavonjy ny hafa, raha ny arenako ny mahavonjy ny hafa, dia avoko izany anao tahaka ny apôstôly izay nivarotra ny tany dia nitondra ny vola vidiny teo an-tongotra ny apôstôly. Vonina Jesosy mety vola ve, mety fananana ve, na inona azoko atao Andriamanitra dia ho ataoko izany mba hamonjena ny hafa. Vonina mafia hiteny amin'Andriamanitra ianao tokantrano araka ny tenin'Andriamanitra teo mety fananana, mety trano, mety tany, fa teneno ny tompo hoe raha zany mahavonjy ny hafa dia vonina anao an'izany ty Andriamanitra, hoentiko ny arenako, hoentiko zay azoko atao mba hamonjena fanahin'olona hafa. Manahoana Jehova tompo ny fifaliana amin'izany hoe zay ataonay dia mahavonjy fanahin'olona. Manahoana ny satim-boninahitra raisinay amin'izany, manahoana ny fifaliana ho anay amin'izany. Tsisy mahafoy ane ka tsy handray avy zato eny, ary aminao avy
fiainana mandrakizay, vonina ny amafy izay Andriamanitra, vonina hitondra zay azonay atao zay mba hamonjena ny hafa, tsy hijanona fotsiny amin'ny 10% ny ampafolony, fa anao zay tratry ny tenanay, anao zay tratry ny ainay araka ny tenan'ny Baiboly, fa tsisy nafoy ray reny zanaka tany trano noho ny amin'ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy andray avy zato eny ary amin'ny avy fiainana mandrakizay. Jehova o, vonina izahay, jereo ny etaetanay, jereo ny ao am-ponay, hiara iasa aminao zay, anitatra ny fanjakanao zay Jehova Tompo, mba hamafa ny filazantsara, zay azonay atao dia ho ataonay, zay azonay amidy anatarana ny filazantsara dia ho ataonay zany Jehova Tompo. Ny tsara lavitra ny irinay dia ny any an-danitra, satria fantatray Jehova o fa tsy ho diso valopity ao anatrehanao zahay, raiso falorotenanay zao, ho ampiasainay zay azonay ampiasaina rehetra, ho ataonay zay azonay atao rehetra Jehova Tompo, mba hamonjena ny hafa. Vola ve ny arenanay ve, mety ny trano ve na tany na zay fitaovana anananay, raha zany mahafonjy ny hafa, voniny izahay Tompo a, amoy an'izany, anao an'izany. Sandra atsika ihany tanatsika, ndao ilaza manao voninao Tompo, hiaraka aminao, omeko anao daholo zay azoko omena rehetra, tsy ny tena ihany fa ny folo sy ny fanahy ihany keo. Ataontsika mifotsika rehetra, voninao Tompo, voninao Tompo, hiaraka aminao, famalolo tena ofezina, tsy ny tena ihany, nomeko izao fanifofana, vetesika nisany andiny, raiso ao Tompo, vavaka iantsika irapa masonao tsy maninona tena zay lazaiko raha lasana bavy raha nihery maha olombelona atsika sy ny fisaina atsika amin'ny maha olombelona atsika no entina miatrika an'izany hoe ny ampafolo ny aza tsy ho vitako anao mihoatra noho izany ve, tsy vitan'ireo zanak'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany, izany karazana sorona sy sakrifisy goavana zany, raha tsy teo riavana ny famangin'ny fanan'Andriamanitra, na hery vaika ny fiasa ny fanan'Andriamanitra. Noho izany tsy velona ho an'ny sitrapony sy ny tombontsoa antsony ny olona tamin'izany vanim-potoana zany, fa velona ho an'ny famonjena fanan'olona sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana midina ao anatinao amin'ny fomba mahery vaika ny fanan'Andriamanitra dia ny fitiavana an'Andriamanitra aloha no mipetraka voalohany ao. Dia rehefa tia an'Andriamanitra ianao, tsy miaro zavatsoa an'Andriamanitra zany ianao amonjena fanan'olona riava. Ary raha tianao ny anana an'izany, atao anatin'ny tokantrano ato, hiary hivavaka aminay ianao miaraka amin'ny pasteur, miaraka amin'ny evangelistra Nambintsoa. Sandratsika amin'ny tanantsika anankiroa hivavaka mafy ianao, hivavaka amin'ny etaeta ianao, tianana an'izany tempo zany an Tompo, fa ohatrany tsy mety vitako mihitsy, fa ny heriko ohatrany manosika amin'ny fitiavatena foana, ny heriko ohatrany manosika amin'ny fitediavana ny tombontsoako ihany, manina an'ry, maniry an'ry, tia an'ry, tsy mety afa-po mihitsy fa ohatrany misotro ranotsina dia arakaraky ny sotroana azy mampangetaeta. Fa zao amin'ny fotoana mamangy anao ny herin'Andriamanitra ary hamangy anao amin'ny fomba mahery vaika izy androany, aza miafiafy na dia anatin'ny tokantrano ary sandrato ny tanana roa miaraka amin'ny evangelistra Nambintsotsika ao anatin'izay vavaka fangatahana ny herin'Andriamanitra zay, atonga anao anana zany hoe fahafoizana, tsy fahafoizana araka ny lalàna fa fahafoizana zavatra betsaka araka ny fahasoavana. Samy mivavaka mafy mangataka ny herin'Andriamanitra.
mila ny herinao zay tsy raray avy Jesosy ato amin'ity tokantrano ity mbe hoery avy aminao zay afanay manome mizara ho an'ny hafa so vanim-potoana zao dia mitaky olona mitaky lehilahy sy vehivavy tia manome tia mizara meo ny herinao zay tsy vita ny herinay samy rery zany fa raha ny herinay no entinay miarika zany dia ho tia tena ihany zay tsy zara ho an'ny hafa zay fa androany aidino aminay ny hery mifanahinao Jesosy mila hery azonao totananao atao tokantranao atao vita amin'ny Jesosy fa lehilahy sy vehivavy feno hery ianao afaka izara ny meo an'ny hafa meo hery mifanahinao aidino anay Jesosy amty ora sy fotoana ty zay mijery ty fahita lavy ty zay mety onjam-peo ty meo hery avy aminao meo hery aza-ketraka mivavaka iantso zay herin'Andriamanitra zay mila hery avy aminao Jesosy eo afanay manome tahaka an'ireo apôstôly tia nizara tahaka anao nanolotra ny tenanao Jesosy tsy vita ny hery maha-olombelona zany fa ny hery mifanahinao androany iantso ny herin'Andriamanitsika itombo zay herin'Andriamanitra zay tao ivavaka meo any hery aidinao ty anatiko Jesosy mila hery avy aminao atanjawa ho vehivavy sy lehilahy manana ny herinao ho tia mizara ao anatin'izao fiboan'izao mitakolona Andriamanitra tia mizara tia manome hery no ilahintsika tao ivavaka aza ketraketra sandratovy ny tananao ivavaka meo hery avy aminao Jesosy meo hery avy aminao meo hery mifanahinao aidinao ty anatinay mila hery aidinao aminay Jesosy eo hery mifanahinao hery hidina amin'izao fotoan'izao toy izao vavaka atao tokantrano ato aza ketraketraka ianao aza ketraketraka mila hery avy aminao tenoy ny hery avy aminao tompo atanjao herinao Jesosy mangetaeta ny hery mangetaeta itoy vavaksika itongo ny herin'Andriamanitra mba tonganao lehilahy vehivavy mahery Jesosy atanjao zay tompo ity tanana ity manome ny fonay ho vai mihitsiny amin'ny alalan'ny hery avy aminao ilainay hetsika ty anatinay tsy raray avy Jesosy hery no ilainay ampatanjaka anao zay ketraketraka ny tompo zay kelikely hery mangata hery amty androany ty mila hery avy aminao Jesosy atanjao zay Jesosy hetsikety ny herinao androany mila hery avy aminao Jesosy fenoy ny hery avy aminao tsy eo any anatinay herinao novany famafazana novany tebonay toetsainay sy tepanana masitsika teka mafo an'Andriamanitra soratsika ny tompo zay fotoana mafinaritra tamin'ity an'ity ary tsy hoe mafinaritra fotsiny fa inoko fa dia aso dia tena aso ny ara-pananao ary izay fahalalana voarainao zay terizo ampiaro iaino farany tena farany jereo ny mpamokony'Andriamanitra avy any ampitany ranomasina zay mitondra fifoazam-panahy eto Madagasikara nde ataoko hoe Renard Bonquet efa tsy ohatsony moa izy fefanoto-bandry na vita be tamin'ny asan'Andriamanitra fa miainga avy any amin'ny firenena izy mitondra vola amina miliara fa mitanina dia hoe fa avy aiza le miliara satria nipino any aminy mpivavaka any aminy matakatra tsara hoe ohatry ny ahoana ny asarobidi ny fanan'olona dia mamafy reny vahoaka an'Andriamanitra reny dia afaka mandeha mitory filazantsara maneran-tany mitety firenena maro be zany mpanompon'Andriamanitra any ary tsy izy ihany anatin'izany koa ny mpanompon'Andriamanitra Maiky Français sy ny sisy zay tsy voatanisako aminao eto
mitondra amina miliarisme mamonjy ny fanahany malagasy ny aty Afrika ray manontolo ry havana efa tsy otsony Renard Banquier efa tsy otsony mpanompon'Andriamanitra sasany fefanody mandry iza no andimby an'izany pasteur malala isany iza no mba andimby an'izany fitiavana fanan'olo zany ka andeha hitety firenena maro miaraka amin'ny fahafoizana sy ny famafazana tsy ampafolo-karena fa mihoatra lavitra amin'izany fa raha ampafolo-karena ny ainany reny tsy tonga taty ny filazantsara ry havana fa nisy nahafoy tao tsy mpanteny a ny ampony malala njaranao no mandinika sy mieritreritra tapitra fotoanantsika raha iara-iasa amin'ny asan'ny tompo ianao tsy alefanao aty aminay aty amin'ny Pasteur ODON tsy alefanao aty ny fiara-miasana ny ampafolo-karena fa misokatra ny trano fivavahana tsy hoe misy fotoam-bavaka akory fa ao no andraisana ny fiara-miasa ao ny andraisana ny ampafolo-karena sy ny fanatitra miainga raha anao mihoatra moa ianao araka le fampianarina teo ianao manao ho andramako mihitsy zany fiarana amin'Andriamanitra zany tonga dia miazaka aza miandry apitso aza mangatakandro tsy tompony apitso ry havantsika tonga dia tanterao zany fampianarana zany ahita vokatra ianao a takany mba nahitana ivokatra ary mbola iainanay mandraka kehitriny ndao mba hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fifaliantsika eto ampamarana na zao fotoana zao samy misaotra ny tompo misaotra tompo mahafinaritra miaraka aminao mampianatra zavatra maro ianao ana dia zavatra ohatry efa hainay aza dia ampatsahivinao anay ny fahalalana ny reny fahampatsahivana n'izany rehetrarehetra izany voninahitry ny anaranao mankasitraka Andriamanitra fa renay ny atsaranao renay ny falebiazanao teto ny voninahitra ao narotsaka ao teto zany fanatrianao zany Andriamanitra ary ny ainanay sy ny velomanay zany misaotra indrindra tompo misaotra raiko misaotra tompo amen pasarato ny tanao dia mba hitsodrano anao ao avy amin'izay mba fahasoavana napetraka ny tompo tato anatiko tato zany tenin'Andriamanitra zay nampianarina androany reny ane voatahiry ao anatin'ny fonao ao ary mba ho mpiainy mpankatony hiteny eny ianao fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mitaka ny tenanao tsodrano anao aho raha ao anatinao ny fo vonina ankato ny fo feno etaetany amin'ny fitiavana amin'ny fanahy-mpanota amatsy anao any Andriamanitra amatsy anao any Andriamanitra mba tonga anao loharano mpitahina loharano ny fitoriana ny filazantsara ho amin'ny alalanao ane no avovonjy an'ireo fianakavianao pila vodirindrina aminao sy ny malagasy mpiray tanyrazana aminao amin'ny alalan'ny famafazanao ane no avovonjy an'izy reny tsodrano ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ty fanan'olona andeha lavitra ianao miaraka amin'Andriamanitra Jerusalema ny fianganao ho any Jodia Samaria ary hatrany apara amin'ny tany anaraka anao famantarana sy ny fahagagana sy ny famatsiana avy amin'Andriamanitra ho tanteraka aminao le zany amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra miaraka manao hoe vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tantety izy mba asitra